hoe tahaka an'izao na tahaka an'izao fa de tsotra fotsiny hoe ampahafantatra anao ny zava-marina arak'izay voalaza sy voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly. Raiso ary arak'izany ny baibolinao, raiso ihany koa ny cahier ny stylo fa anomboka ijery ireo zavatra ireo sika mba ahafantarantsika le tena zava-misy marina. Ary eto de zao, mety misy ianareo nefa ny aina zany fiainana zany, na hoe ohatra hoe mitarika fivavahana na mitarika fiangonana le olona mitantara sy ny teny fa nisy an'izany tamin'ny fiainana, de mety mpivavaka any ianao. De zao aoka aloha ianao hiaino hatramin'ny farany, fa za mieritreritra hoe za tsy hiaino an'izany satria io tsy mpivavaka ao aminay, io tsy olona ao aminay, io olona tsy avy tao aminay. Fa zao tsy zange no miteny aminao ary tsy ny hevitro no aposako aminao fa ny hevitry ny baiboly zay voasoratra zay inoko hoe ampiasainao koa io baiboly io. Ka aleotsika hiara-mijery ny zavatra misy eo anatin'ny baiboly mba ahafahantsika miara-mahita, miara-mandre, miara-mahafantatra androany zao ny voalazan'ny baiboly amin'ny toe-javatra tahaka an'izany. Eny ary tsy avy hatrany de mamaly azy zany hoe tena mariny reny mba hinonareo azy, na hoe tena tsy izy reny fa aza mino an'ireny. Fa leo zay voasoratra araka ny tenina mafisiko teny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly no velarintsika de ho fantatsika hoe ahoana marina ny amin'ireny zavatra ireny. Efa nisy maty tao anaty baiboly, be dia be ny olona maty fa ny tantarana laza ao anaty baiboly zany no raisitsika. Ohatra Lazarosy ao amin'ny Jaona 1:10 no mitantara ny tantarany Lazarosy maty nandritra ny 4 andro. De avy eo tonga Jesosy Kristy, efa tany anaty fasana izy no nofoazana de natsangany Jesosy, velona izy. Raha zohina ny baiboly vakina ny Jaona 2:12 toy an'io de mbola nisy voasoratra ihany ny tantarany Lazarosy, fa saingy aleo amafisiko mihitsy afaka mijery ao anatin'ny baiboly tsika ny 2:12 de mbola nanoratra ny anaran'ny Lazarosy. Fa tsy nisy zany ao anaty baiboly ary tsy nisy ny lovatsofina re nilazana hoe nitantary Lazarosy fa nahita an'izao, nahita an'izao, naheno an'izao, nahita an'ity, nahita an'ity. De ohatr'izany koa ohatra hoe nisy olona teny an-dalana maty efa andeha levona natsangany Jesosy Kristy, tsy nitantara ninona ireny, tsy nitantara ninona ireny, zany hoe tsy nahita ninona izy, fa de lazaina ary zany hoe velona tahaka ny olona rehetra izy, miverina amin'ny fiainany zay efa nelany, mety ho andro, mety ho ora, fa tsy nahita ninona. Zay aloha zany zavatra misy amin'ireo maty natsangana tao anatin'ny baiboly. Ohatra ihany koa nisy an'le vehivavy anankiray atao hoe Dorcas zay, de Petera apôstôly no nanangana an'izy ity tamin'ny maty. Velona izy, faly de faly ny namany rehefa avy eo fa tsy nitantara ninona. Hatrany amin'ny testamenta taloha nisy ny zanak'le mpitondra tena taloha natsangany Elipa aminany, fa velona fa tsy nitantara ninona. De izay zavatra vitsivitsy zay aloha zany raha raisitsika de efa tsy mitovy avy hatrany amin'le zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy avy hatrany amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao satria ny olona amin'izao fotoana izao le mitantara hoe nahita an'ity de nahita an'ity de nahita an'ity, hoe maty de zao avy nitako tany. De toizantsika ihany aloha ny teny fa de hoe tsy mitovy aloha zany zavatra nisy tamin'ny andron'ireo maty ny resahako teo ohatra vitsivitsy sy zava-misy amin'izao fotoana izao. Fa andao ary jerentsika hoe misy olona ao anaty baiboly kosa mahita fahitana, misy mihitsy aza mahita an'Andriamanitra na ny voninahitr'Andriamanitra. De ho jerevantsika hoe ireo olona zay nahita an'Andriamanitra na ny voninahitr'Andriamanitra ireo na ny aona tamin'Andriamanitra ireo de nanahoana, maty ve izy aloha zay vao nahita an'izay zavatra zay. Ohatra voalohany ary ao amin'ny bokiny maromaro zany fa de raisitsika voalohany aloha mba ahafahantsika tena mamakafaka tsara ny zavatra misy ao amin'ny bokiny Isaia mpaminany ohatra, raisitsika zao 9. Isaia 9 de manomboka amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 5. Isaia 9 ka hatramin'ny 5 fa ny raisitsika avy hatrany de ny 5. Isaia 9:5. Zao ny voalazan'ny teny ary. De hoy izao,
lozako maty aho fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitan'ny masoko. De toizantsika ihany 9 sy ny 7 mba azava tsara le zavatra. Dia nanidina nanatona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara. De nateny ny vavako izany ka hoy izy, io rehefa nitehaka tamin'ny molotra ao io ka de afaka nelokao ary voavelany fahotanao. Ty tantara ty zany aloha de raisina mazava tsara fa velona soamantsara Isaia mpaminany, mbola tsy mpaminany izy tamin'izany fa teo no nifidianan'Andriamanitra azy de nisehoan'Andriamanitra taminy, ary izy velona io no nahita fahitana. Zay le eo amin'ny 1 tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka ozy izy no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fahendranana avo sady manerinerina. Zany hoe nahita izy zany, fahitana no hitana. De izy mbola velona fa tsy hoe maty akory, zay vao afaka nahitan'Andriamanitra. Ary izy velony mihitsy no nahatonga azy ny teny teo amin'ny 5 vakitsika voalohany teo hoe lozako ozy maty aho. Dika zay tsy hoe maty izy de niteny hoe maty aty, fa mbola velona izy zany de natahotra hoe ho faty aho satria zapanoto malotomolotra nefa mahita an'Andriamanitra. De natahotra izy hoe ho faty aho de lozako maty aho, fa tsy hoe maty izy akory fa velona izy zany de nahita ny fahitana io. Tsy ho antsika am'izay ary aloha zany hoe tsy voatery tsy maintsy ho faty ny olona vo afaka mahita ny voninahitr'Andriamanitra na afaka miaona amin'Andriamanitra. Ampitsika anankiray de izy velona izy zany le malotomolotra de nalain'ny anjely ny vainafo de natao teo amin'olony teo vavany de hoe voafafa ny afaka ny elokao voafafa ny fahotanao satria izy nanaiky hoe malotomolotra sady mitoetra atao anatin'ny firenena malotomolotra. Tsy maty io velona io. Aka anankiray indray tsika ary ao amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela de ny toko voalohany. Ezekiela toko voalohany de ny andininy farany indrindra. 9:20 zany indrindra fa nitapan'ny farany eo no raisitsika. Ezekiela toko voalohany 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ny vaky ny teny ary. Toy ny tarehinavana amin'ny rahona amin'ny andro nisy ranonorana no tarehin'ny namirapiratra manodidina. Izany no fijery ny endriky ny voninahitry Jehova, ary noho ny nahita izany aho de nikarapoka ny ohoka ka nandreny feon'ny anankiray miteny. Tatsika hoe mbola fahitana koa zany eto no hitan'ny Ezekiela. De vokatry ny fahitany ny tany sainy teo daholo mbola be dehibe zavatra ny tany sainy hatrany amin'ny 9 fa sombony kely de kely fotsiny io tafiditra ao anatin'ny 9:20 io hoe mitarehanavana de ohatran'izao de izany ozy ny fijery ny endriky ny voninahitry Jehova, fa noho ny nahita izany aho izy de nanino nikarapoka ny ohoka ka nandreny feony anankiray miteny. Zany hoe tsy maty izy fa nikarapoka ny ohoka. Ary talohan'le hoe izy nikarapoka efa nahita izy, zany hoe izy mbola velona no nahita fa tsy hoe efa maty akory. Zay zany manohana sy mitovy amin'le Isaia teo. Aka anankiray indray tsika zay mifanampy be dehibe amin'io ao amin'ny bokin'ny Daniela indray ary de ny toko 10. Daniela toko 10 de ny andininy 9. Daniela toko 10 de ny andininy 9 de hatrany amin'ny andininy 7 ihany vakitsika. Daniela toko 9 andininy Daniela toko 10 andininy 9 sy 7. Zao ny voalazany teny ary dia nilaozana ho irery aho ary nahita izany fahitana lehibe zany de tsy nisy hery tafajanona tato amiko fa niasimba ny valoarika ny tarehako ary tsy nisy hery intsony tamiko. Nefa nandre ny teniny ihany aho ary noho ny nandre izany aho dia reniko ny torimaso ny ohoka tamin'ny tany. Tatsika mitovy amin'le any Isaia, Ezekiela teo ihany koa le zavatra hitatsika de maro ireo mpaminany Jehova tany aloha tany nefa nahita, ohatra hoe ry Mosesy zay nahita ny Jehova na ny voninahitry Jehova tenina nifanatrika mihoatra noho ny mpaminany rehetrarehetra azy fa tsy maty izy akory. Na indrindraindrindra tsy hoe maty izy aloha zay vao nahita an'izany de avy eo velona indray. Zany hoe dika zay zany de hoe tsy zavatra misy na hoe zavatra pisy ao anaty baiboly izay zavatra izay. Ary matoa tsy misy ao anaty baiboly araka ireo teny vakitsika ireo hoe tsao Daniela de nilaza indray hoe
rehefa nahita izy de nanino tsy nisy hery tafajanona tato amiko izy zany hoe efa nahita izy aloha velona izy de izy velona iny mahita de vokatry le fahitany am'izay natonga le hoe tsisy hery tafajanona tato anaty fa tsy hoe nesorona koa aloha ny heriny zay vao nahita izy fa vokatry le fahitany hitany ary ohatr'izay daholo naneny Isaia naneny Ezekela eto koa Daniela zany vokatry le zavatra hitany no nampalemy azy tsisy hery tsony de voalaza eto tsy vitany hoe tsisy hery tsony fa eo amin'ny andininy fahasivy zany eo amin'ny andininy fahavalo de milaza hoe ny valo arika izy izy ne simba ny tarehako vokatry ny fahitana an'le fahitany io ary mbola velona soamantsara izy zany de avy eo naninona indray noho nandre zany izy de reniko ny torimaso ka nioaka tamin'ny tany vokatry le fahitana zany hoe velona izy de mahita de vokatry zay fahitana hitan'zay mahatonga zany rehetrarehetra izany fa tsy hoe maty izy de zay vao nahita de zay vao tonga aminy reto zavatra rehetrarehetra ireto ka tsy zava-misy eo anaty baiboly zany ahatra zay nahatan'ny tany hatramin'ny andro natongavan'i Jesosy Kristy hatramin'izao fotoana zao tsy mbola zavatra nitranga ao anatin'ny tantaran'ny mpivavaka sy ny baiboly ny toe-javatra tahaka an'izany nahoana moa ny tsy mitranga zany zavatra zany tsy zay zany ny fomba fiasan'Andriamanitra aleo tsorona aminao ny marina tsy voatery ho faty ny olona vo afaka miona amin'Andriamanitra na hoe afaka mahita fahitana ny akoatra ivelan'ity tany ity ndraisitsika mazava tsara reo ohatr'ireo sy ny akoatran'ireo mbola afaka manampytsika ary vakitsika andre mandeha namafisana an'izay zavatra zay ny Apokalipsy toko voalohany Apokalipsy toko voalohany de ny andininy fafito amby folo Apokalipsy toko voalohany andininy fito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony fa izy nanendray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe aza matahotra izaho no voalohany sy farany hitatsika am'izay tantara zay zany hoe nahita azy aho zany hoe mbola nahita izy aloha fahitany ary velona izy mahita ny fahitany io fa tsy hoe fa maty ny ala ny ainy nahita azy aho izy de lavo ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony tsy maty fa tahaka ny maty satria nahoana vokatry ny fahitana le zavatra mamirapiratra zay tsy zakana ary zay mihitsy nge mahatonga le olona malemy ny tsy fahazakan'le nofiny an'le zavatra hita satria izy mamirapiratra loatra ohatrany masontsika ny hoe tsy misy fetrany nge zakany maso ny azavany misy jiro azy ohatra hoe mamiratra mazava be de efa tsy zakany masontsika mijery an'izany ny masoandro moa de efa tsy zakany masontsika mijery an'izany de tahak'izay reto zavatra rety mbola mamiratra noho ny masoandro sy ny azavana rehetra misy manerana ny tany ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra ka rehefa mahita an'izany ny mpanompony ao anatin'ny fahitany zay no miteraka an'le mahalemy mihitsy tena mahalemy tanteraka mihitsy de eto zao ny Jaona de lazay mihitsy hoe tonga tahaka ny maty kanefa izy miteny hoe nahita an'izany ao izy de laviny akohaka tahaka ny maty mbola tsapany zany ny tenany ohatry ny maty za zany mahalemy za zany matoa izy mbola matsapa tena mahalala an'izany zavatra zany tsy maty izy akory tsy maty izy akory ka aleo zany raisina tsara mihitsy hoe zay ny filamatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tsy fiasan'Andriamanitra no hoe raha misy olona tiany anehoany zavatra de vonoina ho faty le olona de avy eo averina indray mba hitantara zavatra raha nisy zany tena tsoroko aminao raha nisy zany na hoe fomba fiasan'Andriamanitra zany afaka miverina ny amin'ny tantarany Lioka toko fahenina amby folo sika le misy amin'ny tantarany Lazarosy sy le mpanan-karena zay le samy maty reo de ndray nijaly tany amin'ny fenatsika efa lesona nentsika teto zany ny anankiray kosa tany amin'ny atao hoe teo atratra ny Abrahama de ny angavo be le mpanan-karena nijaly tao amin'le fenatsita tany amin'ny elo zany mazava loatra de le ray any amin'ny paradisy efa ninaratsika zay zavatra ray de ny angavo be tena ny angavo be mihitsy le nijaly tao anatin'ny hafa hoe irao Lazarosy mba ho any an-tranony raiko ilaza amin'ny rahalahiko fa manana rahalahy 5 aho izy zay mbola velona any ngananaiky Abrahama satria nahoana tsy zay ho a le fomba fiasan'Andriamanitra ny olona samy velona no mifampitory fa tsy hoe ny olona efa maty no andeha ho averina ety ambonin'ny tany ray de ilaza hoe zosy any fa bebanareo fa ohatrohatr'izay mantsy ny endrikendriky ny zavatra resahan'ny olona zay ny aina sy ny laza fa nandeha tany am'izany fahafatesan'izany de aveo velona indray ka raha ampy moa fotoana antsika de
omeko ohatra kely iny rehefa aveo hoe mety ho tahaka an'izao anie ny zavatra nitrangy. Fa alohan'izay moa zany de andeha omeko anao am'ty androany ity hoe inona kosa ny zava-misy ao anaty baiboly izay ataoko hoe mifanakaiky am'izany ary fomba fiasan'Andriamanitra ankoatran'le mahita fahitana teo. De misy zavatra toy izao anaty baiboly ankoatran'io zavatra io ohatra zao aka ohatra anankiray am'izany sika ny amin'ny bokin'ny Ezekiela. De ovakitsikety zany ny toko fa 17 de ny 9 sy ny 2. Ezekiela toko fa 17 ny 1 sy 2. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy no nitondran'i Jehova ahy nivoaka de napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana aho. Ary nitondrana andehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka de betsaka teny amin'ny lohasaha ireo ary indreo maina de maina ireo. Ty zany misy zavatra mitranga ohatran'izao. Tao amiko ny tanan'i Jehova hoy izy ary ny fanahy, zany hoe ny fanahin'i Jehova no nitondran'i Jehova ahy nivoaka de napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana aho. Ny zava-mitranga de aveo ndray nitondrana andehandeha teny amin'ireo lohasaha reo izy de nahita taolapaty be deaibe zany aveo hoe ny fanahy Jehova nitondran'i Jehova aho izy nivoaka de napetrany teo amin'ny lohasaha feno taolana. Zany hoe eto amin'ny toerana anankiray Ezekiela de tonga tao amin'ny tanan'i Jehova de nisy fanahin'i Jehova tonga tao amin'ny araka tamin'izay de nitondra azy nivoaka de nentina tany amin'ny toerana anankiray. Zay ty zavatra mitranga ty. De reo mazava tsara tsisy teny mihitsy atona kely ara hoe maty ary Ezekiela. Fa inona zavatra nitranga ary? Tsy hoe iny vatantenan'ny Ezekiela iny nentin'le fanahy de iny fa manidina hita amin'ny raha vatana mantsy de hitan'ny olona rehetrarehetra iny hoe iny Ezekiela fa nanidina ohatra raha hoe nentina tany ambony tany na hoe aiza le lohasaha feno taolana de hoe iny izy ohatran'ny helikoptera de nanidina teny ananina teny. Tsy zay mihitsy. Fa ny vatan'ny Ezekiela zany de nijanona teo amin'ny toerana nisy azy ihany. Fa ny fanahin'i Ezekiela io le resantsika hoe misy ane fanahy ao anatin'ny olona. Ny fanahin'i Ezekiela no nentin'le fanahy niaraka taminy tany amin'ny toerana io. Zay ny zavatra misy zay ao anatin'ny baiboly. De inona zavatra mitranga rehefa aveo? Aleo pitsika anankiray aloha ny tenin'Andriamanitra dia hazava tanteraka izy rehefa aveo. Ao amin'ny filazantsara ny Lioka ohatra toko 4 na ny Matthieu toko 4 zay ataoko hoe aleo tsy vakiana tsony aloha fa ianao ihany tiako hamaky azy zany rehefa aveo. De eo zany misy indray le hoe Jesosy Kristy indray no nentin'ny fanahy tany anefitra mba ho alain'ny devoly fanahy. De mitovy amin'ity zavatra mitranga ty ihany zay zavatra zay. Zany hoe ny vatantenany, le nofo sy rà, le taolana sy ny karazana janona teo amin'ny toerana ray. Fa le fanahy tao anatiny no nentin'le fanahy